Lahy sitopoko vavy, ray aman-dreny, zoky, zanjy, ranabavy, rahalahy, malagasy, mpiray tanin-drazana na aty ivelan'ny ranomasina na any Madagasikara. Fitaovam-bita moa tsy mahaleo sampona. Androany nanomezako fotoana anareo hoe fampiresaka amin'ny tafa zay tsika, zao ngamba vao mifoha kely amin'ny torimaso fa somary misy fotoana ianginana dia misy fotoana itenenana. Ka voalohany teny dia miala tsiny, miala satroka, miala fondro, ary miarahaba koa ho antsika rehetra tratran'ny taona 2026. Tsy inona moa zany no tenenitsika eto fa ny zavatra efa ady efa natao efa ela le izy, dia zany hoe mahakasika ny situation misy any Madagasikara amintsika miteny zao sy ny hatramizay ny tenako angamba efa tsy izy vily aminareo tsony. Misy hafatra somary mahafondrafondra ty zavatra ty fa tsy maintsy angataka fanginana kely tsika ray minitra alohan'ny hanaovako an'le izy, ho an'izay rehetra maty tamin'ny tolona ny tanin-drazana nanesorana ny Rajoelina. Makasitraka antsika rehetra izay mihaino an'ity direct ataoko ty, ary koa miraro atsika ho an'izay tsy salamalama mba azo fahasalamana feno, ary aingane fahasoavan'Andriamanitra momba antsika rehetra, ary koa zokony moa ny fialana tsiny, miala tsiny meloha ho an'izay mety ho tafatoina am'le izy. Andriamatoa filoha transition sadasada colonel, mety efa bebe kokoa aminao ty zavatra ty satria ny tolona dia nisan'ny niaranana anao. Tsy ny maramila rery na lavo fitondrana teto fa na ny civil na ny rehetrarehetra samy nanao daholo. Noho ny anton'izay zavatra zay no ialana tsiny satria transition sadasada ny zava-misy amizao. Ianao tsy miasimy mihitsy fa hoe transition tsika. Ary ny zavatra mampalahelo, na inona ny zavatra filaza dia fanonganam-panjakana nisy teto hatramizay. Tsy vao androany fa na farany teo dia mila asimena fotsiny le hoe fanonganam-panjakana eto, fa maninona ny olona nanongana ny Rajoelina satria mitady zavatra mba tsaratsara mihoatra ny Rajoelina. Dia nohon'izay zavatra zay mila asimena le izy. Inona mahatonga anahy miteny an'izay zavatra hoe mila asimena le izy en tant que officier supérieur anao colonel, ny amiko angamba raha miteny zavatra oui de non angamba raha fieritreretako azy. Ny zava-misy mon colonel, ianao ihany niteny tamin'ny teny Ambotsirotsa fa hoe rava ny ACC, rava ny ASJ, rava ny parlementaire, rava ny androm-panjakana rehetra. Aiza ho aiza le izy satria transition tsika zao. Raha niaraka ny teninao amizay koa après des journées fa tsy rava koa le izy, dia ny ACC ihany koa nanenjanao fa président intérim par intérim, zay ny fahazahoanao anazy angamba. Fa ny akosa aloha dia tsotra le izy. Raha ohatry raisitsika raha ny président par intérim ianao, tsy mahafehy an'izay raha zay araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Tsy ny voalazan'ny lalam-panorenana dia mazava, fa raha misy ny tsy fahafahan'ny président am-perinasa izay voafidy, dia amin'ny président Sénat no mandimby azy, na ny maramila plus gradé, plus ancien de temps en service, zay no mandimby an'le izy. Kanefa zavatra anankiroa zay ngamba mety tsy voafehinao, fa ianao tsy président Sénat, ianao tsy faran'izay gradé amin'ny maramila indrindra mbola am-perinasa ary a Madagasikara, fa nomenanao le izy, satria namaky teny no maha président anao teny amin'ny Kapisaty.
de zay zavatra zay tokony efa teteza mita zany ny ianatsika amizao satria ny atao hoe transition dia teteza entina miampita teteza mita zany hoe misy zavatra tsy mety nataon'ny fitondrana teo taloha de ny revolte ny vahoaka satria ny fitondrana ny fahefana any vahoaka ny nampindrana ho an'olona anankiray zay mitondra de raha tsy mety le izy alain'le vahoaka ihany de zay ny mila asimena an'le izy de ny amiko zany de tsotra tokony horavana reo gouvernemanta rehetrarehetra reo aloha tsy zavatra transition fa kosome ihany le izy tia fanonganam-panjakana efa kosome ihany le izy de arodana daholo ny gouvernemanta rehetra ary arodana ny ACC arodana ny senita arodana ny assemblée bas haut ny sénat sy ny député arodana daholo ny ben'ny tanàna rehetra maneran'ny Madagasikara de ho an'izay lany nangala bato tsy averina fa ho an'izay lany ara-dalàna averina ho PDS ohatran'izay ngamba ny transition ny lasa tsy fanadino tamin'ny 2009 nanonga-panjakana Andriamatoa Andry Rajoelina de ny assumeny de transition ny ekeny fa transition fiaraha-mitantana ary mbola nampiny kapisady ihany koa izy tamin'izany fotoana an'izany amizao ngamba hitako hoe mivoana tanteraka ny toejara fa tsy tokony amin'izy mihitsy ny lalan'ny rehetrarehetra tsy ny vahoaka forinaina ary maro ny lesoko na ny fitazomana an'io raha ohatra raisitsika zany raha ohatra ka hoe araky ny tenin'ny sasany gastikara feno soa ngamba ny resaka an'iny hoe transition tsika zao fa transition tsy mivoana amin'ny constitution de amiko ngamba lainga tanteraka le izy satria raha ohatra ka zany no olona ino responsable seraseran'ny fitondrana no miresaka zavatra ohatran'izany de tsy haiko tsony hoe iza no mitondra gasikara ve sa i colonel zay tsetratsiaritra moa zay fa za tsy lalaka amizay fa ny afotsiny ny ataoko hoe mivoana tanteraka le izy satria ny filoha teo taloha de filoha ray ihany Andry Rajoelina de rehefa nandimby anareo de misy hoe fiaraha-mitantana sa inona filoha mitovy colonel anankidimy anareo mitondra an'le izy de mitovy daholo ny anina anareo am'le izy de ny amiko zany manomboka eo de fa ohatran'ny hoe anticonstitutionnel raha ohatra ka mbola hitanany constitution tsy haiko amizay hoe directoire militaire ve ny misy antsika amizao sa inona ny misy antsika amizao tsy haiko tsony zay zany mampametram-panontaniana ka ny amiko tsotra na ianao tokony ametra-pialana ihany koa ny mon colonel de menao ny civil io zavatra io de aloha anao transition inona moa zany fomba filaza zany amola volana karazany assise régional atao fait des routes de iny no itondrana an'le transition vaovao anatina tsy mihoatra na 18 mois anomanana ny référendum de vita ny référendum hoentina ho an'izay filoha vaovao eo filohan'ny 5e république zay zany tokony zavatra tokony hisy amizao tokony hisy ny fananganana transition bis fa le izy moa zany tsy afaka mihitsy le kajikajy politika amintsika malagasy ary atsika malhonnête ny tena marina anazy fa tsy misy honnête zany na kelikely le olana zany raha ny analysenay manokana de zany hoe zany amizao anao mitondra transition de andananao mafy le izy hoe tsy transition tsika zao fa président intérim mba tsy azahoanao sazy amin'ny comité international satria raha malala fa ho an'olona zay nanonga-panjakana tsy mahazo milatsaka izy tsony izany hoe zany mbola tsy vita le transition efa mieritreritra mandat anankiray anao de zay mandat zay zany nieritreretinao hoe ho tazomanareo ACC mpanao osika reo ho tazomanareo senit mpanao doublan reo de amizay mba ahafahanao mifikitra amin'ny OC zay ka eto kosa aloha say milaza fa anjaratsika vahoaka tsika ny nampinjana fahefana de anjaratsika ihany koa na aneky na tsy aneky fa ny zava-misy zany dia tsy manaraka ny tokony izy zavatra eritreretina ny zavatra misy raha ohatra ary ataotsika hoe filoha mpisolo terina anao efa milamina ary Madagasikara amizao
de aleo averenao zany radio de aleo izy amita mandany de amizay tsy transition zava-misy fa miteo ihany mikotrozafy ihany no lexis zavatra ohatran'izay le zavatra ohatran'ny lasa mifamitaka zany ny vahoaka zay nitolona sy ny zay nahazo fahefana de zay zavatra zay ngamba mampalahelo am zava-misy ankehitriny fa tokony izy de tokony asimena tanteraka hoe transition tsika zao miditra amy transition mirodana daholo ny androm-panjakana rehetra de andao anao assise régionale assise communale assise nationale anao fait des routes dinika ny samy malagasy tsy mila mandeha any ivelany akory de eo ny hita eo le izy raha matahotra ianao mon colonel fa hoe sao de tsy ahita vola amy financement ny comité international ialan'ny baer ialan'ny zao tamin'ny andron'ny 2009 tamin'ny radio nanoko mpanjakana ne assumé le transition fa ny comité international nahazo reconnaissance any izy matoa nahavita 5 ans transition ary alatsika exemple koa Ibrahim Traoré nialany comité national international fa aiza izy amizao aiza ny Burkina Faso amizao reny tsara lahataka tokony azavaina tsara le izy fa tsy mahazava mihitsy ny lalao hoe oentinao makaiza le lalao ny tenako zao tsy nanoana ny radio kelikely anisan'ny anina na raha tsy diso ara nampietsika anareo kapisaty ny tenako zao nampietsika anareo de jour alohan'ny kapisaty nietsika za no nanao vidéo nitarika anareo rahalahy frère d'armes de ny fony maramila de zay zavatra zay tsy hoe falainam-bitana na falaina volohany radio fa noho ny fitantanana tsy mety natao teo de tsy tokony alahatahaka mahakasika an'ireny vidéo niparitaka be tamin'ny Tambazotra vo malimaly tamin'le fisavana sakosy ny fandehananao makany ivelany na reny de fa tsy mety daholo satria entsika fa tsy famatorana le izy satria io misy lalàna amy fait international ho an'ny président république na amy président transition na izy raha ohatra ka andeha hivoaka any ivelany tsy mitovy amy passager tsotra mihitsy samy zavatra hafa zany fa hita eto zany le izy hoe tsy zavatra tsy normal daholo fa zany mo tsetsa reny ambiambiny fotsiny fa ny fotsiny hoe assumena les transitions ianao olona colonel manana maizy anao matoto de zany colonel zany de tokony assumena les transitions de andao kosomena le izy rehefa samby kosomena le izy de samby ohatran'izay le izy arodany daholo ny androm-panjakana rehetra makasitraka tompoko lahy finaritra tompoko vavy ohatry atsika rehetra ny eny ho an'izay afaka manao partage moa manao mba partagena maximum le izy ohatry tompoko